Dia misaotra an'Andriamanitra lehibetsika tanteraka teto Moramanga. Raha miteny hoe tanàna moa zany dia Moramanga, fa raha miteny hoe amin'ny fiangonana synodam-paritany Mangoro Moramanga. Ny fiaonambean'ny mpampianatra sekoly alahady. Ny fiaonambean'ny mpampianatra dia fanaon'ny sampana sekoly alahady izany, izay natao mba hanofanana ny mpampianatra sekoly alahady rehetra mba hisian'ny fanofanana mitovitovy, mba hitovian'ny fomba fampianarana any amin'ny fitandremana synodam-paritany misy azy. Izay zany efa fanaon'ny sekoly alahady zay. Fa nampiavaka an'ity fotoana ity koa dia ao anatin'ny fankalazana ny 510 taonan'ny sekoly alahady FJKM isika amin'izao. Ny taona 420 no ivon'izany fankalazana zany, fa ny anio no nanatanterahana ny fotoam-panokafana an'izany 510 taonan'ny sekoly alahady FJKM zany. Ireo zavatra rososina ireo zany no notanterahana teto Moramanga, nanomboka tamin'ny 2020 ary androany 1 volana Aprily taona 2020. Mpampianatra sekoly alahady mahay mampita fahalalana, isaorana manokana ny filohan'ny sampana sekoly alahady. Teo aloha zay tononoko eto ny mpitandrina Andriamasin'olo Fidy Malala, izay nanolo tena hampianatra mahakasika an'izany. Izy moa efa filohan'ny sekoly alahady nandritra fotoana maro, ka dia rariny raha nisafidy azy zay mba hampianatra an'izany sekoly alahady mahay mampita fahalalana. Dia eo ihany koa ny hoe sekoly alahady, mpampianatra sekoly alahady mahatoky amin'ny fanompoana. Ny fanompoana izay nankinina taminy, io moa ilay nitenenan'i Jesosy nankasitrahan'ny mpanompo hoe tsara zany ny mpanompo tsara sady mahatoky. Dia ny fahadimy ny hoe sekoly alahady miantafika fanazarana ny ankizy sy ny tanora ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Zay zany ny amin'ilay hoe sekoly alahady miantafika. Dia hofanina ny sekoly alahady mba ho mpandray anjara lohalarana amin'ny fanaovana tafika masina araka ny vinan'ny FJKM hoe votoso filazantsara ny nosy Madagasikara, filazantsara manova tantara. Mba hatanterahana zany dia ny sekoly alahady no mandray anjara amin'izany. Ary ny farany moa izay niarahantsika niatrika teto dia sekoly alahady miatrika izao 510 taonan'ny sekoly alahady izao. Ho tanterahana amin'ny volana Aogositra 2022 eto Antananarivo ny ivon'ny fankalazana izao 510 taona sekoly alahady FJKM izao. Misaotra an'Andriamanitra sika fa tontosa teto Moramanga zany tamin'ity anio tia, tamin'ity 1 Aprily tia ny fanokafana ny 510 taona. Raha sitrapon'Andriamanitra ny ivony dia ho tanterahana amin'ny volana Aogositra 2022 ao Antananarivo. Arahana lasin'ny Jobily moa zany sy fanompoam-pivavahana lehibe anankiray. Ny fanamariana manokana izay ho tanterahana dia ny 9 Septambra 2022 any Nosy moa no mivory raha sitrapon'Andriamanitra ny zaikaben'ny sekoly alahady, fa afaka manatanteraka ihany koa ny synodam-paritany sy ny fitandremana. Ary ny famarana anazy raha sitrapon'Andriamanitra dia ny volana Desambra 2022 ao Antananarivo, sady fitokanana ihany koa ny tsangam-bato, izay sady tsangam-bato no loharanom-bola maharitra ho an'ny sampana sekoly alahady. Anjaran'ireo mpampianatra indray araka izany no mampita ny hafatra voaray rehetra teto. Tena aloha zany dia saorana ilay tompon'Andriamanitsika izay nafahana ny sampana sekoly alahady nametraka sy nanomboka tamin'ity androany ity an'izao fanomboana ny 510 taona ny fankalazana ny sekoly alahady izao. Ny faharoa dia heveriko fa matoa tanteraka somatsara ny androany dia nisy ny fandaminana, satria raha ny olona tonga teto dia hitantsika nakambara teo fa 7 ny mpampianatra ny sekoly alahady no tonga teto manerana Madagasikara. Ary ny ray aman-dreny ny FJKM Andriamasoa mihitsy no nanokatra izany fotoam-pankalazana izany. Ny faharoa dia nisy fifanana maro samihafa izay nampitanina tamin'ireo mpampianatra ireo ho an'ny isam-pitandremana tsirairay avy hiatrehana ny vinan'ny FJKM, satria ao anatin'ny efa-taona moa dia manana vina ny FJKM ny amin'ny hazakazaka masina. Dia samy miezaka zany ny sampana vilona rehetra ao anatin'ny FJKM. Ary anisan'izany moa zany ny sampana sekoly alahady dia mametraka an'izay ihany koa mba hatratrarana an'izany fitoriana filazantsara izany. Ary ireo mpandray anjara moa dia namparitaka tamin'ny fiangonana maro samihafa nandritra an'izay indroandro izay,
ary dia tsapa tany amin'ireny fiangonana maro samihafa zay nandrareny efatra izy teto fa tafita ny afatra anjarany ireo mpampianatra zany zao no mampita araka ny afatra ndray aman-dreny teo hoe engany mba hojorotanina tsy handray fotsiny fa tena hampita izay zavatra voaray tamin'ity androany ity. Ny afatra dia zao ho anareo mpampianatra sekoly lahady eo anivon'ny saha ny FJKM andrandray ny fiangonana ianareo ho amin'izany fampianarana zany satria nahazo ny ainga vaovao tsika manomboka izao dia mampahery anareo izay ataovy ao anatin'ny fitiavana sy atao anatin'ny finoana izany fampitana sy ny fampianarana andreo zanatsika ireo reo moa zany tena tanketran'ny fiangonana dia heverinay fa nomena ny fomba fiasa vaovao hiatrenany zany ankizy zany ianareo dia tanterao amin'ny finoana tanterao amin'ny fitiavana any faritra misy anareo ary ny farany dia maniry izay raha maniry ny atongavanareo soma tsara any amin'ny toerana izay nianganareo misy ny avy lavitra na ny tany avaratra na ny tany atsimo ny andefana na tsinanana fa mino izay fa ny tompo izay nitantana anareo ho tonga teo amin'ny toerana ity no hitantana andianareo indray miverina manomboka eto. Nanambara kosa ireo mpampianatra sekoly lahady avy amin'ny faritra samihafa fa nahazo ainga vaovao izy ireo. Zava-dehibe mahafaly anay zany miresaka eto mandray zay tamin'ny fampianarana izay nataon'ireo mpitandrina fito ny fandimby dia mahakasika ny fanamafisana ny finoana fitaizana ny ankizy madinika zany mba hataonga azy ireo ho vontony filazantsara. Raha misy fotoana tokony ho bangany fotoana zany hoe raha misy fatapahana kely zany eo amin'ny fampianarana ohatra zany dia fahaizan'ny mpampianatra sy ny fahaizana manentana zay. Loany dia misaotra an'Andriamanitra